fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny 11 du Paradis Groupe ho anao izao ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe fitsapana. Tantara nosoratan'ny Razanabary Ivangy Lalao Joséphine sy Ivangy Nirina Francia. Novy Lomelandry Steven, sedra, tovo, fy niaraka tamin'izany seheno, fity ary aina. Nandry feo sy nanatotosa tovo andriambololona. Studio ny Prod. Tena tsisy fitsarany misy ty asy ty. Marina moa. Aiza ve ka isan'andro lava izao ao anatin'ny 7 andro tsy miato. Na lady aza mivavaka dia lasa indray. Hatrizay tsy nateo indrain'izy ireo lahy izay dia tena tsapako hoe sahirana be na eo amin'ny fitaizana na eo amin'ny famelomana azy. Indrindra moa fa Luka, tena hitako hoe somary mazamazan-doha kely izany izy. Marika indray mba endriendry. Tena efa miezaka mafy ihany fa mila tsy ho tafarina mihitsy. Tena enjana ny fiainana. Neny efa tenao? Ie. Ary tonga anganareo reo lahy? Zay sy Luka nge tsy niaraka e. Za reriny nandeha nody. Ndry, fanakaiza indray izany Luka ka? Lasa niaraka amin'ilay naman'ilay mpifokafoka sy mpandeha boaty ireny indray izy roneny. Andriamanitra, fa angaha dia tsy mba niteneninao mihitsy izy. Luka ngery neny tsy azo tenenina izany e. Lasa zay reo lahy indray ny ravitra eo hitanao ihany ireny isan'andro san'andro ato an-trano ireny vao tenenina izy dia tezitra. Tena loza mihitsy ka. Ataoko ahoana re iny sasy iny Andriamanitra? Neny aza dia miferinaina be loatra amin'izany ianao e. Aleo fa hiezaka hiteny anazy rehefa tonga izy. Tena peo amin'ny fitaizanana iny Andriamanitra. Olon-tiry Luka. Iny tena efa alina be nkely ity izao andro izao e. Izao ela vao miditra ny trano. Fataiza indray moa ela io. fa nga tsy efa hita maso lafa tany amin'ny boaty ny bandy dia inona indray mbola nitanytaniana ary mba hitany le sy dirako tena efa maika atoro ny bandy fa aza mipambany le izy Luka, efa zao ve lesy ny fahasahiranana mahazo aneny amin'ny famelomana sy fampianarana antsika amin'jamma dia zao ihany mbola ataonareo. Tena tsy mety lesy zao inona tsy mety rehefa samy manana ny azo io rapasitera ay moa avoka koa nareo ko mpiaro any rabovy mpisolo vava ihany zao ve lesy lano anao aza fianarana zany ary ela zao ve nitoetra ny lany efa mba hoe hianatra dokotera ela ataovy ao an-tsainy lary Luka, tsy mahavita fianarana koa rela raha io toka sy io revy io ny atao lahy sady dinio ny lange raha sanatria moa ka maninona eny dia inona ny azo lahy atao tonga dia zay vita ingeny itsika mitsamme ny anahy mety ho vitako ihany fa ny lahy efa zatra amin'ny libo ty manginy eo le izy lahy fa aza be moral ka marina ny zavatra teneniko e. tenena farany eo ary lahy so dia ho amboariko meko indray mandeha miteny lahy zay Fa inona zao ry Luka? Rary ny angeo any itenenany anao fa mba lanjalanjao ihany koa ty teny avoaka amin'ny vavanao ty ka? Sady zokinao Marika, solony dady izy noho izany mba azo fanajana ihany tsy azo tenenina mihitsy izy roneny efa impiry moa za miteny aminazy io be mokondoha be sy be fa malina be stop marenina doly tena leon sermona nareo mianaka fampiaroaro isan'andro ato an-trano zao ary misoratarina kady anakirabofazampambana neny tsy naninona ve anao tena voadona amin'ny varavarana ny lohako dia tsy naninona ve neny teo e sao dia marary ampiakareo ampandrina izy fa tena tsy tafiakatra tsony avy aloha eo roneny tsy mahavita sy hitrapony anazy ny teo mamy sy te hisotro andry Marika ka tsy mahavita azy neny sandrinao ane io e aza tezitra aminy fa manjary hifakalina reo lahy ka tsy maintsy mifankatia ny anaka nareo e
eo ampio ary neny hibata anazy ary a mafezatra be koa izy ity ao ampio a ao ary opa zay ary eo anao andrakofako lamba azy sady ho apetraka eo anilany ity baiboly ity so mba manokatra an'io ihany izy tena hafa mihitsy ianao tiriny eny ka zany tokoa ny tena hoe fondreny e mipetraka amin'ny mareny ianao mihitsy ianao misaotra neny a ary ndeha koa ianao matory ie tafandrimandry ary neny e tafandrimandry manahoana kiry vatsy a salama tsara ka inona aloha vaovao zay ela be zay tsisy fahono ahy e maninona ho anareo somary ka miady foana e ka le ry be sermonina loatra dia tsy ilaiko e ialahy koa hitako angela izy fa misy marina ihany ny teneny aminao e ianao mihitsy ny tena tsy haiko indraindraiko fa ianao koa ve zany anampy azy e ny mety aminao ngamany a dia mikisaka ery marika iry vatsy fa tsy eto aminay eto a sermado mizelona infirmiera afaka firitoana tokoa moa zany anao ty lasa infirmiera fa bokobla kosa aloha nareo e infirmiera sy avocat be zao aleko koa mandefa za tsy te hifamaly aminao mazotoa ianao e misaotra betsaka e na tsisy mampazoto ara dia tsy maintsy mazoto za vera angamba toetra lioka izy aloha dia tena maditra e nefa magaga fa tiako ihany izy marika indray pastera be tsy haiko ohatrany tsy maharesy lahatra zany tena tsy misy zavatra vita ato fa tsy ato ve zany izy roalahy e marika luka ahoana ary neny a fa ahoany tsisy zava-bita ve tato za ndray aloha roneny dia tena efa nanefa sy namita ny anjara raharahako mihitsy a fa luka ny ohatrany ny zanako tianao indrindringa mba manao raharaha zany e nefa zaza maditra jerenge izao ataony ianao e marika zanako ange iny e ka marina zany roneny a ianao tsy miteny anazy mihitsy ka zandrinao koa iny tsaroa fa faly a manana anao efa endry a fa izy koa ro marika tiako mba ohatra anao a dia tena miezaka mafy mihitsy amin'ny vavaka mba iovany eny e zafady roneny raha somary natemy mahery kely sy nampalahelo anao za sady sao dia vizaka aloha roneny e aleo fa vitaiko ny anjara raharaha tsy vita allery tsy maninona fa mandehana raha misy zavatra leanao e odio misy olona zany fa andevo ay aloha ie andraso fa voaiko roneny a vatsy fa misy inona kia fa misy inona andana aloha lesy vonjeo fa miady mifandratra amin'ny olona tsy lioka maninona tena tsy voateniko mihitsy izy leo be an'iny ary vatsy a aleo daroan'ny olona any amin'izay fay tena tsy mavita ka moramora angany anaovany anenina fa izy zao ry marika vatsy roneny a andao fa matin'ny olona ao ne iny e ianao ve adaly e tsy hitako mihitsy izay irarahinao sy ireketanao amin'iny tena tsy fonao mihitsy izy nefa bando maditra be iny reny vera angamy mba tianareo andao moa lesy ndao moa lesy marika le ty ndao azy jerenao ne jereo marika jereo ne ory luka mipetra tsara lesy e apetrao iny antsy amin'ny tanànalahy iny apetrao a iny fa hamono olona amin'indreo ngely ty alary luka e avelao vazazoto milasa ela mitady mitady ara ela avelao lezy a tena biby telika ty fa tsy olona tena milao kivy aminy mihitsy apetrao a iny antsy amin'ny tanànalahy iny tsy apetrako zany ary ty tya tsy apetrako ty miala ela indry luka ka tsy amialy tya ary iniko ny alary tsy ala misy eo manakatsakana bandy ary zaniko mbola fanampy zany e marika tena voany antsy marika marina vonjeo re olona vonjeo e izany amonjy an'ina hoe avelao vonon'olona eo fa misy inona to reto fa inona no mitranga ato e andriamanitro marika fa naninona marika tao maratra be fa naninona ny zanako e ny zanako le olona fa naninona marika e
Neny. Marka fa nisy inona Ary neny. andao entina any amin'ny hopitaly aingana izy re olona. Taxi, taxi. Andriamanitro, nanahoana re izay zanako izay e? Finjeo izy tompo. Ty fa tamin'ilay dokotera Justin. Ianao no madamy Aina reny ny Marika? Eny dokotera, nanahoana re ny zanako e? Aza taitra anao fa tsy dia maninona leo izy. Ay, Solifatra kely fotsiny ny antso fa mikisaka 2 cm fotsiny ngamany dia tao vita. misaotra anao Andriamanitro. Misaotra dokotera. Vidio aloha reto fanafody reto a. Anio ihany izy no tazomina ato dia afaka mody rapitso. Ay kosa. Izy koa tovolahy somary matanjaka dia tsy dia maninona. Eny ary re dokotera. Aleo vidiako ireny madamy Aina. Fa inona re tia nataoko e? Dia namono olona ve? Dia amin'izay ny rahalahako ihany. Ry lanitro, ampio aho. Dia ho sanatria ve ka ho maty ny zokiko e? Aiza moa ilay baibolon'ny neny iny? Ty eto ka aleo aloha sokafako misy dia hamaky teny soratra masina ato aho. Andriamanitro, inona re tia nataoko e? Tena lasa mpamono olona ve? Tena enjany ty. Andraso loha vady kely ty baiboly ty ka. Ie, ty misy teny hitako. Andraso e. Sady ohatran'ny teny ohatran'ny manitona anaty izany a. Andraso hoe vakina. Na dia mena tonjaky aza amin'ny fahotanareo dia ho fotsy mangatsakatsaka tahaka ny oram-panala. Na dia tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Andriamanitro, tena nananatra mpianaza ny teny izany. Ny eny koa moa efa niezaka nananananitra na foana e. Marika koa moa efa mba niezaka nanorana fa tsy nenoko mihitsy. Asa eny fa mety mbola ho voavela ary ve ny fahotako e? Ampio ary tompo. Engany mba tsy haninona Marika. Engany mba ho sitrana soma tsara izy. Ohatray, ary ohatran'ny misy olona tonga zany a. Tena ohatran'ny feo amin'ny vato zany. Tena ohatran'ny tsamakany aka. Zay madamy Aina. Ody aloha fa veloma ianao dia mirary fahasalamana ho an'ny Marika aingana. Misaotra betsaka anao ry vatsy a. Tena nitotototo ianao nanampy. Tsisy isaorana re zandry mamalioka. Raha tsisy anao ngamba tena sahirana. Za koa aka fitafiana maivana sy lamba firakitra fotsiny dia hiverina any amin'ny hopitaly indray. Eny e, zay efa andeha rapitsindray a. Eny ary. Neny, efa nanahoana zay Marika? Tsy avitra ihany ve? Tsy naninona ve izy? Evenao ato e. Ato ary neny a. Naratra ihany izy fa nalady voatsabo. Nitazomin'ny dokotera izy fa rapitsy vao mody. Zany tsy maintsy andry azy amiko. Zany very neny. Ie. Ataovy eo izay hinananao e. Misy vary sy laoka ao. Neny a, tena miala tsiny ary neny fa nahame fahasahirana anao a. Tsy mbola manam-potoana iresahana aminao aloha ka. Mbola maika. Zay fa lasa e. Eny ary. Tena tsapako, tena tezitra amiko mihitsy neny. Nanenina tamin'ny nataony anjokony angambo likako. Samba mbana ny tany. Sanandro tsy mpanao an'izany. Efa tsara aloha izay e. Tsara rehefa mahatsapa teny izy. Ay, tonga nareo mianaka. Ay ve ianao mbola tato e? Ie, tena tsy niala tato mihitsy zary neny androany a. Marika, tena miala tsiny lesy a. Tena azafady lesy razoky a. Tena mifona e. Tena tsy hamerina an'ireny intsony a. Asa
Mba handray ny fifonako ihany vela molesy raha manome toky anahy lahy eny e raha manome toky eto anatrehan'iny ihany koa fa anova mitoetra ratsy ny lahy rehetrarehetra lahy dia ho raisiko ny fofona ny lahy. Tena marina ve? Eno a tena iova lesy tena tsy amerina ntsony ahy tena tsy ataoko androany telo ntsony ireny tena iova lesy tena tsy ady aman'olona ntsony hianatra tsara amin'izay koa ary tena nao raharaha ato an-trano dia rehefa weekend any fa mba miala voly kely fa tsy sanatriako ireny dia sotrosotro indray fa tena iova lesy marina ve zany Luka? Tena marina zany tany somary ka tena ezaka eto anatrehan'ity baiboly ity no itenenako aminareo fa tena iova tsy dia fanao loatra lesy ny miozina amin'ny baiboly rehefa misy zavatra tiany lahy atao na hoe rehefa manome toky lahy tsy voatery manao an'izany ka efa izay koa ny teniko dia tsy iova amin'izay ntsony aka eny ary tsara izany ary avy manatona mba hifamihana kely tsika roa lahy ary mba ho marika izany fiovagnalahy zany misaotra betsaka lesy rahasoka Tena faly be ary Luka. Sokafanao ihany ilay baiboly no farany fantatro fa amin'ny andro anokafanao an'io dia iova fo ianao. Eny ry neny voavina maki soratra masina tao mihitsy izaho io tsara kosa izanyko saingy izao mila miala tsiny sy misaotra amin'ny vatsy lahy tena nanampy be dia be an'eny izy noho izany tokony miala tsiny aminazy lahy mivavabe natao lahy rehetrarehetra taminazy eny lesy Ka fitiavana anao koa mibetsaka ako. Asa ngamba izay nahazo an'iny zanak'olona iny raha hoe naninona teo marika. Orineny Luka neny tia mivatsy fa tsy izay sao dia mba diso ary izany eritreritry neny izany ay ve ary diso indray neny Luka ny tena tia mivatsy fa izany hoe amin'ny mampirahalahanay dia lasa mifanakaiky fotsiny izay sy vatsy amin'ny mampirahalahanay sy Luka za hoe nahalala eny marina izany tena tia anaty koa vatsy saingy za koa no nandiso fanantenana azy tamin'ny toetrako sy ny zavatra rehetra nataoko ka izay manko fa tena iova manomboka izao tsy handiso fanantenana vatsy koa tsara izany fa toy izy lesy eny saingy izao fotsiny any afatro tsy misakana anytian-jaza fa raha mba azo atao ry Luka tao aloha ny fianarana dia izay vao manohy ny fiainana avy ianao eny ry neny sady efa kely koa ny sisy afaka 3 taona sisa dia ivoaka dokotera soamantsara za mihitsy eny efa izany hoe mbola akinina ampelantanan'Andriamanitra moa izany zavatra rehetrarehetra izany efa dia mirary soa re anaka mba ho tafita soa amin'izay tanjonao izay ianao eny ry neny miala tsiny aky tamin'ireny zavatra nataoko rehetrarehetra reny tena misaotra be dia be indry tamin'ny nanampindrian'iny sy marika fa raha tsy teo indray dia asa fotsiny ny fahasahiranana anazo anay Luka aza raha fantatra fa fitiavaka anao daholo aloha voalohany indrindra nanaovako an'ireny saingy raha tsy miovy ianao dia ngamba tsy ho tanteraka ihany izany ary mety ho rava ho azy vatsy tena ezaka be akiza efa nivoadina metoky an'iny sy marika za fa iova za manomboka ankehitriny anjaranao indray nanambarako an'izany zao tsika miresaka zao tena iova ary vatsy matoka isanay ianao fa tena tsy lioka talotsony ity fa efa lioka vaovao ny tokony fitaka fa ny ataony ho hita engany ena ary vatsy andray lamina sy madio ereny eny atao trano izany ohatry sakafo koa ary ty efa vitako sambatra valy ihany ny mivavaka nataoko hatramin'ny zavatra nataony Luka iny dia niovadiko izy fa tsy laingany sady mianatra mamita amin'ny fianarana no fanampy amin'ny raharaha rehetra ato hany ka tena mahatsiaro maivamaivana ery neny efa vitanay daholo ny asa ato an-trano ato ry neny fa le lamba zao sisany tsy voasasanay sy Lukako endre aleo fa taoko io ary inona no ataonao ato ry Luka mamaky baiboly za ry neny ay ve
misy zavatra mbola dinihako kely zay fa mbola tsy azoko misy dia miezaka mamantatra azy ato ka mazotoary e. Dia arabaina daholo ary nareo tery mianadana vita soma tsara ny fianaranareo e. Sady izay nahazo mari-pakasitrahana. eka misaotra betsaka e misaotra betsaka vita ihany lesy le iziko neny raha tsy teo zao ianao dia tena tsy vita sy tsy tanteraka ty tena misaotra be tabe anao zay ry neny marina mihitsy zany neny misaotra betsaka anao zay rola fa tena nanampy be lehibe anay ianao Adidiko re zany nataoko taminareo anaka. Samy mahaleova mahalasana daholo izay no irina. misaotra betsaka ry neny dia arabaina manokana aloha nareo reo lahy e. Marika zany a tafita mpisolo vava dia liokandray dokotera mpandidy izany hoe maître Marika sy docteur Luc mais félicitations retsy a merci akia ary nga moa zany ndre tsy tafita infirmière samy arabaina daholo angetsiky eny fa zaho aloha hoe tsy mandoko rano aminareo fa mbola miandry azy ny fianakaviako rehetra zay fa tonga any rehefa aveo zay ary kifa mandram-peona vetivety Andoko dia any an-trano sika e, dia andreto izany. marina mihitsy zany ry neny sady efa tena reraka zany Dia ahoana sy ahoana moa zany amin'ny fandehana izy roa lahy. zao tonga dia miasa avy hatrany zao ry neny ny andry an'ity voaka ofisialy fotsiny ange dia efa miasa e afaka amin'izay neny amin'ny zavatra mahory rehetrarehetra Tena faly tokoa aloha amin'izany ka. Saingy mbola miasa foana aloha zao rehefa reraka mijanona ihany. Ary ianao ry Luc? toraka izany koa ry neny tonga dia miasa avy hatrany izany hoe manangonangona kely aloha hatreto aloha sady tsy maintsy manangonangona zay vao afaka miroso amin'ny raranga izay sy vatsy sady zay nge hiara-iasa amin'ilay hôpitaly eo ihany Mahafinaritra izany. tsara kosa zany ko Fa raha vita soma tsara aloha ny raharahanareo tsy aleonareo ve ry Luc aty ihany no mipetraka? fa ho iverany fahoaizandray ary moa zay raha tsy ho atantrano ihany mety matahotra ilozany langa amba lesy neny zary neny eto ihany fa tsy mandeha lavitra zany akory kay sa manena ty lahy marary tampoka zany lesy ny lohako sady ohatrany hoe fanimpanina zany foana za tato ato tsy haiko hoe manina kay andrasy fa afaka jereko tsara ny toe-pahasalamany aloha jereko kely raha ohatra ny hoe misy zavatra tsy mampahazo aina an'lahy ie mety zany Makary ianao aloha aina fa sao dia reraka. angamba mety reraka tokoa zary neny ay andao loatsy amin'ny efitrelany azy dia ao la ny jerevany ndao azy Fa avy aloha mazaho toerana fahisakafo sika e. Vity ty. andao lesy loha hisakafo dia reveo jerentsika zany zay raha hihinana an'izany sakafo zany kory ary ako andao aloha misakafo ihany dia hita eo manao ny ianao madama salama tsara tompoko misy azoko anampiana anao ve iza moa azafady dokotera Justin madama ay tokoa moa zay vao tadidiko dia inona ary nataoko anao dokotera saika mba ila kely any dokotera Luc ay azoko entina any ambony ianao ka raha tsy hanahirana anao azafady tsy manina re zany dokotera mandroso ary eny madama Luc misy olona mitady ianao io manao ny ianao dokotera Luc manao ny ianao dokotera iza moa fa ohatrany tsy tadidiko dokotera Justin eny tokoa manao ny ianao dokotera Justin ao mipetrapetraha aloha eny dokotera zay fa ilozay kely hidina any ampavetivety nareo mazoto eny madama eka inona vaovaona zay ry dokotera Justin misy vaovao ihany dokotera Luc nanatona anao satria fantaro tsara mantsy ianao eniko ny fandidiana nataonao an'le zazakely iny fandidiana izay tena nanano sarotra ihany satria tsy nanome sansa fa tsy folo isan-jato nefa dia tena
vitanao somatsara ihany ary tsy inony ihany aloha ny fandidina nataonao fa efa maromaro ihany. Eka inona no tianao ambara dokotera Justin ohatra ny tsy azoko tsara? Ka izay mihitsy mantsy no tiako atongavana eto dokotera, mba hiangavy anao mba hanampy ana ianao. Fa fanampiana momba n'inona zany ry dokotera ohatra ny tsy mazava amiko tsara ne? Hitany dokotera, misy fianakaviako izay ihany tsy maintsy hodidina izy, ka ianao no tiako mba handidy azy raha toa ka sitraka ao. Amonjain'olona ve? Nahoana moa zany tsy ho afaka ikaiko mifangatanao dokotera fa hain'olona zany tsy azo atao ambanin-javatra. Saingy zany hoe mila mijery sy mandinika tsara le dossier momba azy rehetra aloha zany za milohan'ny tena anatanterahako an'le fandidiana. Ka reto efa netiko reto mihitsy ilay izy satria fantatro fa ilainao mantsy reto dokotera. Aiza hoe azafady? Fa voaray reto ka. Ena ary fa voaraiko daholo reto Ka asa raha roviana anao no afaka anao azy? Aleo raha pitso hariva ihany dia efa atao zay fa tsy averasana ela ka tonga dia ampidirina bloky avy hatrany. Tsy afaka miandry mantsy zany satria aina nge no vonjena amin'ity dokotera. Misaotra betsaka dokotera, tena misaotra anao fa aleo angamba ny aloha andeha aloha dia manaraka. Velomanao dokotera lika. Zay rehefa mandram-peona dokotera Justin. Fangatsy fantatrao iny ry Luka? Fatapatatra any iny hoe dokotera generalista miasa ao amin'ny hôpitaly eo zany hoe mifanenanenao ihany zay ohatra ny tsy dia fantatro loatra ka. Ka iny ilay dokotera nitsabo marika tamin'izy ilay naratra ny antsy iny. Fa ianao nga moa tsy fantany hoe raha lahy marika raha teo zao marika dia tadidiny tsara ianao. Ka hoana lesy raha marika? Zao lesy tohatra ny reraka be zany izy amin'ny fijeriko alahy zany zao mandalova mihitsy elany an-trano raha pisy dia hojerena tsara momba lahy dia mena fanafody ho fanaraka aminy. Ka zany e lesy tsy dia maninona fa ohatra ny vizabizana fotsiny dia mila manao repos kely. Dia ary za ve tsy tokony hiaraka aminao an'izay ry Luka? Hanampy anao efa misy assistant chirurgien betsaka any ka zany hoe afaka manampy ana tsara fa aleonao mijanona ato an-trano fa sao dia vizaka sady anao nge olona mavesatra Eny ariko. Ie dia marika mba tsy hery dia meo anazy izay fanafody tokony mety aminy. Zay fa lasa aloha Neny amin'ilay anniversaire anao rapiso dia anao fetifety kely tsika. 10 taona tokoa moa zany neny. Dia misaotra anareo rakizy Ie fa zany hoe misy dokotera namako izay mba asaiko hiarifety amintsika raha mety. Tsy maninona re dia ty ary mivoly dia tonga dia mandehanareo sy vatsy mividy zavatra ilaina rapitso Ie fa ny vary moa efa misy ianao fa ny desera sy ny rambokasy isa tsy haiko izay mety aminareo ihany atao ve? Andray atao inona daholo reto ry Lika? Ho eto any ry neny fa ina raha mety atahorako tsy ho ampy Dia misaotra re aza misaotra za moa ry neny dia mirary anao hotratry ny taona mitsingeringerinà rery neny Misaotra Andriamanitra hitahanao hatrany dia ho salama tsara ianao ry neny dia fanatitra amin'ny zanaka aman-jafy kely Zay mihitsy. Mirary soa be dehibe ry madame Yaina. Dia mbola misaotra foana re Fa ay ve ianao ny ren'ny dokotera Luc? Ie marika ny zokony. Raha tadidinao moa dia izy roa lahy ireo ngely mifamono sy mifandratra tamin'ny antsy. Ay ve Toko dia adala be mihitsy ireo okizay kosa ry neny fa tantara efa vita zany eny marina ho tantara efa lasa zany fa zalo no manararoatra kely raha sitrakareo dia hisaotra sy handray tanana ny dokotera Luc naombo ny fandidina nataonao dokotera ary avitra somatsara ilay fianakaviako efa ambavahoana tsy nantenaina intsony tsy misy isaorana ny amin'izany ry dokotera Justin sady zange tokony isaorana fa Andriamanitra zange fitaovana fotsiny Marina izany
ao e ao atao vilozy sakafo dia samy mazotomana daholo. eka reto ary aloha fanomezana avy aminay vadiny eny a. Ie dia tia indray ny avy aminah rery satria izaho mbola tsy manambady rineny tiany eny a. Dia misaotra anareo rakizy rehetra, dia tonga avasoama tsara ny vahiny kely andrasana. Ary manino ny marika izany? Fanina nga ianao? Tsy maninona ary neny a, ohatran'ny hoe lasa hafahafa be tampoka teo fotsiny a. Mararirary izany aloha akory neny a. Ary sao dia misy sakafo tsy zakanao ary andao aloha izy entina mivoaka kely any ivelany akarivotra mihitsy ka. Ndao azy kay way tena miamarary izany lohako izany. tontolefika fotsiny marika. Neny a vatsy a tsy Marika, vonjeo rilika, dokotera Justin, vonjeo nefa tena nitaraboka amin'ny korotiny Marika e. Ohatray marika fa maninona se ohatray tena safotra izy ao tonga dia hiditra ao hôpitaly avy hatrany tiriny eny fa tsy andrasany ela ntsony a. Ao Luc, dokotera Justin, nanahoana izy tao? efa mba nahazoazaina kely izy fa tsy dia maninona ntsony ka. Fa tsy maintsy misy analizy maromaro atao ihany a hijerena ny tena soritra retina. Neny Ahoana ry Luc? tsara angambany raha mandeha moto aloha nareo sy vatsika dia aloha izay sy dokotera no hikarakara azy. Izany hoe raha riva nareo afaka miverina ny mijery anazy. Zahay koa mantsy tsy maintsy mbola handidy olo amin'ny bloka izay dia izay tsy maintsy mbola hisahirana kely rehefa kelikely eo. Izay ry vatsy a? Eny ary Andrasary aloha hijery anjanako vetivety e. Marika, nanahoana ianao anaka? efa mba nahazo aina kely azy neny a, sady efa mikarakara na koa nge Lucas le dokotera namandreny aza manany amiko ianao. Eny ary zazo vatsy aloha andeha ohatra fa dokotera Justin sy Luc no eo a. Raha riva miverina izany a. Eny azy neny a, dia aza dia miasa saina be ny any koa ianao. eny ary dia tombo fahasalamana ary Marika. Misaotra betsaka ary vatsy a. Eka efa nanahoana lesy lahy zay? Mbola somary reratreraka lesy Luc. Courage lesy ry Marika, anao izay tratry ny herinay izay mba hitsaboana lahy ary aza matahotra fa tsy maintsy sitrany lahy e. Aka fitaovana ny labo vetivety aloha angalana raha lahy dia rehefa eo samy verina eo izany a dia courage foana. Misaotra betsaka lesy a. Nanahoana re izay zanako izay e. Tena tsy nahita toro mihitsy a, nieritreritra azy hoe manahoana izy izay ihany. Fa tsika sy nelle tan'le nanatra lamba tamin'ny malariva iny a dia ohatran'ny efa tony izany Za izy. koa moa tsy navelan'ny Luc ny andro taniko. Ie, navelany fa hoe izy ny andro rehefa mandidy. Andeha ho any aloha ry vatsy a, andraso eo ny trano. Ka za koa ndia mba hanaraka ny neny. Ka sao eny ianao dia vizana miaraka amin'ity kibo be ity e. Tsy maninona fa tsy mitombona mihitsy ary e. Ndao Ka manahoana ry Luc? Ie efa natoro be aloha izy e. Manahoana ry mianaka? Dia inona koa nefa izany no tena nahazo azy e. Mbola tsy dia fantatra loatra ry izy mianaka fa miandro ny valany analizy tsika. Dokotera Justin mantsy nanao ny analizy teo. Ie fa zahay koa mantsy maintsy mbola handidy olona ao bloka rehefa eo. Dia zariko azy aloha nareo mianaka mba tonga dia io izy mba jerijereo tsara fotsiny aloha. Aza dia mandeha lavitra nareo fa lasa vetivety aloha za. Madame Yaina, Madame Vatsy, manahoana ianao dokotera Justin? manahoana nareo? Fangahy efa lasa dokotera Luc? Efa ho atsasakadiny mahery angamba izay. Lasa nandidy olona any izy fa
misy ilanao azy anga? Ie, fa aloha iandry azy e madame Vatsy. Ahoana dokotera? Azonao jerena ve aloha Marika? Tsy maninona dokotera. Andraso fa ho any koa to mbola matory izy mantsoko. Tohatry ny tena reraka be ny izy zany. Sa ahoana ozy nareo ka? Zany hoe eny e, somary reraka aloha izy e. Hono ary madame Iaina. Tsy nitaraina hafahafa taminareo ve izy teo aloha teo? Na taloha ohatra? Taloha aloha izy milaza hoe fanina matetika e. Dia tatoriana indray rera-dava foana. Izy aza efa asain'ny Luka makaty amin'ny hôpitaly aty foana fa hoe ho jerena. Fa ahoana nga zay dokotera Justin? Fa daolinareo. Mitady anao dokotera Justin. Ka ity ny valan'analysy sy ny fizahana rehetra dokotera. Aiza hoe izy dokotera Justin ho jerevako? Ty ary dokotera, ty. Ohatray Andriamanitro. Fa misy inona Luka? Fa maninona ny zanako? Inona ny mahazo azy ry Luka? Tena tsy naboziko. Fa maninona ry Luka? Lazao fa zafenina. Voan'ny leucémie izy ry neny a. Andriamanitro? Inona zany ka? Cancer du sang zany ry neny a. Na ho mamiadany ra. Tsy a? Dia tsy ho sitrana tsoa ve zany ny zanako? Hono dokotera Justin? Lizy aloha fa somary grave be amin'ny voahita e. Fa anao izay fara azonay rehetra atao izay e. Aza matahotra ianao. Andray lesa ry Marika. Naninona loatra ry lesa lahy no voan'izany zavatra zany. Tena enjana lesy tia mahazo alaty. Ny zanako ry Luka. Eka nanahoana lesa lazay ry Marika? Luka, hafahafa be letsy fa inona ny aretina tena mahazo anary Luka? Efa eo andalam-pitsaboana lesy zay misy fanafody maromaro eto zay dia hovidiko sao dia zao. Mbola andeha vola aloha za fa tsy ampiny eto an-tanana. Dia aleo za hividy an'izay vetivety. Zay fa mahereza lesy zoky a. Lesy misaotra dia mba zay fa mandeha kely adinina eny azafady. Eny ary lesy a. Marika. Ahoana azy neny? Ahoana anaka? Neny manatona kely eto ianao azafady. Ary aza mitomany neny mangina. Tsy anaka, tsy mitomany a. Inona no ilanao a? Neny angamba tena tsy aharitra ely intsony a. Aza miteny an'izany ianao anaka. Sao fotsiny mba afatro mahaiza mifanaraka tsara ianao sy Luka ary Vatsy. Aza miteny an'izany ianao a. Mbola mitsapana eo aza izao e. Eny aza misahirana amiko intsony fa efa tonga nga Luka ary neny. Mbola lasa mividy ny fanafodinao izy. Tsy ilaina intsony zany ry neny. Teneniny izy ry neny hoe vonjeon'ireo marary sy zaza mila fandidiana sy mila anazy ireo. Marika. Za efa tsy Maninona ianao e? Neny Fa maninona ianao e? Kristianina ianao, mpivavaka mahereza ry neny zany mahereza dia ataovy anjaina hoe izy nanome
ary izy ihany koa ny maka izay rineny a tena reraka inona ary ty lazainao mahereza rineny fa zao ngamba ny farany a zao ny lahatra tia reraka neny a marika veloma marika veloma Zanako. likany ny zanako vonjeo dokotera vonjeo e fa misy inona ry neny a matamiainy fa ahoana marika maninona marika marika fa maninona hoa marika andriamanitra tsy mitepitsony ny fony dokotera marika ny zanako maty ve ny zanako dokotera oka izay matamiaina mahaiza mionona fa zay ny lahatra tsia marika maherezy andao karakaraina aloha izay tokony atao mandraperin'ny dokotera lika ndrisy ry marika tonga ary neny a zay dia tonga za fa ohatrany somary mbola nivita ndrety fanafody reto Luka fa misy inona loza marika tsika ry Luka lasy izy andekaka maty ve marika tsy lesy dray rery lanitro fanahoana loatra zoko mahaiza mionona dokotera dray lesy marika namonjy ny hafa nefa tsy mba nahafonjy ny any rahalahiko akory tsy mba niala ny anina tamin'ny lahakory ve le za marika dia lozala ve le zay zay sy neny sy za Luka okizay hoa veloma ny zanako veloma letsy marika kely veloma mandrakizay anaka mandriam-piatanana lesy marika mbola eona lesika andray androany veloma lesy marika rovolana sady senina afaty amin'ny marika tsaroko banga-pe mihitsy ny fiainako tahoana moa hoe tsy maintsy mitraka lioka koa ny ova lasa malahelo lava malaina mandeha miasa Luka ny andrianao neny any ampiasany andana re miasa tena ohatra ny reraka be zary vatsy ianao koa ty tsy afaka nandeha asa ntsony amin'le congé de maternité tena mangina be ny za Luka dokotera namanao sy ireo stagiaire be dehibe ireo vonina nampy anao zareo fa mandehana miasa ndana moa fa ono afrina moa zany sisa dia ho teraka ianao ohatra ny tsy tadidiko ntsony fa tena mikorotana be saika afaka ray volana re ka efa vonina daholo ve fitaovana rehetra jereo tsara sao dia mbola misy banga efa vonina ka za sy Luka koa aza efa miresaka ry neny hoe rehefa teraka tapabolana eo dia andeha haka congé Luka dia ndeha hivoaka kely any izay mba haka rivotra aleo mba hivoaka kely tsika telo mianaka ry neny efatra ambany mizaza moa zany tsy maninona ka hevitra mety mihitsy izany zay ry loha fa andeha asa zay mety tsy ho tafody zany io fa mety alindalina mihitsy na rapitso vao tafody fa bebe asa ianao ampiasanao zay ry izy mianaka eny ary tsy manina fa ataovy tsara ny asanao Luka zay fa rapitso zany zay ary
Mandehana matory amin'izay ry vatsy a. Fa maninona? Toa miketroketrona be. Sady toa hafahafa. Sao dia mba ho teraka tampoka ary ianao ty. Tsy teraka izany ary neny a. Ohatra misy zavatra tsy mampiandra ny saiko izany fotsiny fa inona ary. Aleo antsoina dia izao Luka. Za rery no atoko. Aza antsoina izany izy fa olona miasa ve ho antsoinao e. Na ho ianao rery koa aza moa maninona. Mandray taxi isika dia miaraka dia mandeha any amin'ny maternité. Ny vola ilaina rehetra koa efa te daholo. Ay, ka andao ary tsika tory amin'izay aloha e. Dray, tena taitra tapoka marina. Inona izany? Toa ohatra misy olona ao ambany ao. Sa neny ny arina? Ndraso hoe? Toa io neny ka? Tena misy olona mihitsy. Izany fa misy entana ny anjera. Misy namosina mety ilay varavarana. Aleo voaziko neny ka? Neny a? Voazy ianao e? Fa misy inona e? Misy olona mihiditra ao ato an-trano. Olona? Mangina aloha neny e. Izay fa lasa ilay olona. Ary ohatra ny olona mitondra moto izany a. Andriamanitra, ndao hoe jerena ary vatsy a. Loza, mitanatana be varavarana ato ambany. Jereny neny, nakirofany daholo ny entana tato anaty armoire ny salon. Aza hitako marina. Fa inona izany nalainy tao ka? Ny vola e. Lasa ny andaholo ny vola iterana ary neny a. Sy ny anaovana sakafo ray volana. Andriamanitra. Lasa ny andaholo ary neny ilay vola 7 millions a. Roa tapitrisa latsaka. Andriamanitra. Inona rety e? Fa ahoana moa izany nahafantarany ao ny vola ka? Tsy haiko ry neny a. Andao aloha ilazany amin'ny polisy e. Dia aiza ny telefoniko teo? Vatsy, tandremo, misy sandre latsaka io amin'ny tany io. Andriamanitra, tena voafinga ny vatsy dia nianjera. Vatsy a! Vatsy a! Lamosiko ry neny a. Tsy manina ve ianao e? Lamosiko a! Lozy ty. Andraso hoe, amfiry moa izao, amin'ny 3 maraina. Aleo atsoko mihitsy Luka. Fa misy inona ry neny a? Nisy jolany hiditra ho ato ato an-trano. Dia hoana? Nisy naratra ve nareo va? Tsy nahakasika anay izy fa vatsy no nianjera amin'ny polisatra. Andriamanitra, aleo fa ho avy izao dia izao ahy e. Efa nitarafiko ilay ianao fa tsisy maninona ny zaza amboaka ka. Fa lamosina fotsiny no nasiako fanafody kely fa mba hampiafana tsara ilay ratra kely io. Dia mangalaina tsara ianao ry vatsy a. Aza mihetsiketsika mihitsy. Izay. Ary ny aloha izany manahoana efa tony? Efa mba tony kely a. Luka, lasa ny andaholo ilay vola. Tsy maninona re izany a. Ny vola nge fitady ny herim-po fanary e. Rehefa tsy nanina aloha nareo dia izay ny zava-dehibe. Raha sanatria naninanina ty nge nareo ka ho aiza ny tany alehako e. Angamba dia tsy fantatro intsony. Fa mahagaga ho ary Luka dia hoe ahoana ny alalany hoe ao ilay vola no mipetraka. Na koa hoe misy vola be ato amintsika. Eto vao mahatadidy fa ohatra ny nisy lehilahy izany nanaraka anahy tamin'ilay zavy any amin'ny banky iny. Nitondra moto ry zalahy. Ka izay mihitsy ho aho. Nandre feona moto lasa naisy neny. Enefa raha ny fahazoako anazy ange dia mety nanaraka akaiky sy nitondra maso lavitra mihitsy zalahy e. Sady ity tranontsika ty koa moa akaiky ny arabeko. Izany mihitsy. Dia ahoana izany? Dia aiza izany ny vola iterahako Luka? Aza matahotra ianao ry malala fa tsy maintsy hitady za. Mbola misy volana le navela kely any amin'ny banky fa tsy dia tena hoe nalaiko daholo e.
tena tsy azoazoko izany mihitsy ny haiko roneny a. Fa ahoana e? Aleo antsoko leka re sao dia ho teraka indriko. Mbola tsy tokony ho teraka aho raha ny fahafantarako azy fa asa aloha e, tsy haiko hoe maninona. Aleo izy antsona ka. Allo? Votre correspondant est injoignable ou a éteint son téléphone. Marary ny kiboko roneny a. Dia mamaly eo amin'ny lamosiko. Tena ho teraka indri raha izany ka. Oay, misy zavatra mandeha roneny a. Jereo, misy raha. Tsisy hevitra ntsony ty. Tsy maintsy manakana taxi hainga antsika ho any amin'ny maternité. Aiza daholo ny entana? Rehetra roneny a. Kay. Za ihany e, fa misy inona e? Ka tongava aty amin'ny maternité ianao fa ho teraka amin'ny vadinao e. Andrasary fa ho avy za e. Teto le rasazy. Izy aloha tsy tokony mbola ho teraka madama fa le izy hoe mibolisatra ny anjera no ohatrany mampisy fiantraikany taminy a. Zany ve? Ie. Ka dokotera mantsy ny vadiny e. I dokotera Luka re a any amin'ny hôpitaly lehibe. Ay, efa nitarafin'ny vadiny fa hoe tsisy maninona sy tsisy atahorana momba ny zaza. ka sika nge tsy mahalala izay antony marina tao e, fa tsy maintsy mandalo fanodina maika ny zanakao zao. Andriamanitra, ka tsy aleo ve miandry ny vadiny rasazy a? Vinantoko mantsy izy e. Ny vadiny matsy mpandidy eo amin'ny hôpitaly. Le izy anie maika madama e. Andrasindray aloha ary teneniko ny lehibe anay e. Mandeha anary aloha azafady e. Ie, ka nanahoana izy tato roneny a? Za koa mbola niangavy vola tany amin'le dokotera Justin dia zay na elaelakelana izy mba namonjy anako. Ka nanahoana izy tao? Tsy maintsy didina ho ny vaty sa tsisy hevitra mihitsy. Fa izy anteny an'izany roneny a? Ka le rasazy nandray azy e. Sady tia izy eto fa tamy. Manahoana ianao dokotera? Io vadiny rasazy a. Manahoana ianao rasazy a? Ka hono a rasazy. Tsy maintsy ho didina zany ny vadiko. Azoko atao iny nge zany tompoko raha tsy mampanina fa za koa ny dokotera mpandidy ihany e. Fantatro tsara ny momba anao dokotera, saingy tsy manaiky an'izany ny lehibe. Tsy maintsy ireo dokotera mpandidy atao maternité ihany no misahana an'izany ka. Ndray re rasazy. Eny ary atao ahoana rehefa tsy mety zareo? Zay fa efa niditra bloka izy a. Afaka miandry eo nareo. Manana fatokisana n'Andriamanitra re ianao ry Luka. Eny hivavaka ho an'ny vadiko iny zary ny mba tsy haninitsanina izy ny zaza ao kibo. Tena tsy mahatombona mihitsy Luka. Vezivezy mibaby tanana eran'ny lalatsara sady mitanondrika. Efa ho adiny telo latsaka kosa izay. Ory Luka, maninona nefa ianao raha mba mipetraka e? Ka tena tsy mahatombona mihitsy zary neny a. Ty tamin'ity kosa dokotera Justinko. Ka nanaona Arsia? Mbola tsy ary dokotera fa mbola ao bloka eo foana hono izy hatramin'izao a. Manahoana madame Iaina? Manahoana dokotera? Azafady re. Tsy maninona e. Tia manatona antsika ty le rasazy. Ie. Ka nanahoana izy zay rasazy a? Vita ve izy tao fa tena tsy mahatombo tsiraka mihitsy ny za teto e. Vita aloha ny fandidiana e. Salama tsara ny vadinao fa ahoana rasazy a? Tonga dia teneny fa za mampitaitaina ka? Fa le zaza ny tsy azo dokotera. Tsy azo eny zanako? Miala tsiny dokotera, efa nanao izay farafahaizany ny mpandidy. Tsy fa dia nahoana loatra e. Nahoana dia zao foana amin'ny fiainako e. Tena mafy amiko izao ka. Dia tena zao vi ny anjara ao anahy e. Vao tsy ela ny zokony nandao anahy dia zao indray ny zanako tsy azo. Mety vala ny ditrako kosa zao e. Luka, aza miteny an'izany ianao. Efa mifona taminao zary tompo. Dia mbola fitsapana ihany fi zao e. Mafy amiko loatra zao fitsapana zao ka. Luka, efa nanao izay azony natao rery zareo a.
Tena mafy amiko zao ka. Tena tsy maty ny zanako Ronieny raha mba nanaiky zareo hoe zany no andidy azy saingy zareo moa tsy nety ka inona moa zany ny ataoko hoe zao maty ny zanako. Maty ny zanako tena tsy hitako tsondro Luka, amboarany sainao. Oka zay Rosia. Tsy mety amiko zao dokotera. Okizay re anaka, inona tsoa moa zany no azo atao e? Tsy aza misy manatona nareo na dia ray azy namonjy ny hafa teo ambavao fahafatesana vitako zany olona efa ho faty nefa mbola vitako nanavitra azy nefa ny anahy lasa daholo, ny zokoko maty, ny zanako maty. Tena mafy amiko zao hoe fa za zany dia tsy afaka mamonjy ny ain'olona eo akaiky mihitsy. Ny olona teo akaikiko lasa daholo, tsy nisy voavonjiko nefa ny hafa voavonjiko daholo. Tena tsy mety amiko zao Ronieny tsy mety amiko zao Eny anaka, saingy tsy maintsy manaiko atsika indraindray koa ne zay le lahatra sy anjara omen'Andriamanitra atsika tsy rarontsony zao Ronieny sa nometsina an'Andriamanitra ary ve ianao ry Luka? Asa tsy fantatritsony Ronieny zay tena marina efa mba mivavaka any nefa dia zao foana ny zavatra mahazo anahy. Mbola tanora mbola hiteraka sery dokotera. Tsy ry dokotera. Mahereza ry Sia, vatsy jerena. Sia zao ny tokony akahiry azy zao. Ie, marina mihitsy izany tenin'ny dokotera izany. Ndao tsika hijery amin'ny vatsy. Mody rapitso ahondry Luka. Eny ry vatsy saingy indrisy tsapain'Andriamanitra mafy be foana atsika, voakapoka mafy be foana. Luka, aza miteny izany ho mampatsiahy an'ilay olona iray izay ianao 2 taona lasa izay. Namonjy sy nanasitrana ny hafa izy, saingy ireo olona mivonjeny sy nanaova ny fahagagan'ireo ihany nanomba azy teo amin'ny hazo fijaliana. Sy mbola naneso azy koa aza nanao hoe namonjy ny hafa ianao ka mba vonjeo ny tenanao. Zanak'Andriamanitra nefa io olona io. Nahay nanaiky izy fa izay no tendrin'Andriamanitra rainy. Na mafy aza dia nikeny. Ka nahoana moa ianao zany ny olombelona io tsy hay anaiky ka? Misaotra betsaka Ronieny amin'izany dia fankahirezana zany ho aiza tokoa moa fa tsy maintsy manaiky ny fandaharan'Andriamanitra. Ory Luka, antso be dia be ho any efa voarainao avy any amin'ny hopitaly. Tokony handeha hiasa ianao. Miala tsiny aloha Ronieny za raha tsy handeha ho any fa aloloha tafody soma tsara ny vadiko Asanao loko? Tena mbola tsy vonona ny amin'izany mihitsy Ronieny Dokotera Luka, misy resaka kely tiako atao aminao zay. Ahoana izay dokotera Justin Misy mpivady zay no mampalahelo be izy, bevoka mantsy le vehivavy, ho teraka afaka herinandro eo ngamba. Rehefa natao mantsy ny akao dia hita fa kambana roa lahy le zaza, saingy miraikitra ireo zaza ireo. Ka nandre ny fahaizanao mandidy izy mivady dia tia hiaona aminao ony. Ka asa dokotera Luka raha afaka nanampy azy ianao. Miala tsiny be dia be aloha dokotera Justin fa raha ny hoe andidy aloha tena tsy afaka ny amin'izany intsony ka. Tena mbola tsy ao mihitsy ny saiko manko fa sao dia anaonao foana eo ka. Tena mbola tsy vonona ny amin'izany mihitsy ary dokotera Justin. Mbola amin'ny herinandro ambony angela izy dokotera Luka izy mivady koa mantsy efa mivarim-pananana mihitsy mba azahoana manatanteraka an'izany. Tena mbola tsy vonona ny amin'izany ao zary dokotera Justin. Say vataon'ny olona hafa aloha fa tena mbola tsy vonona ny amin'izany mihitsy ka. Tsisy azo antoka havita an'izany nefa raha tsy hoe ianao rery ihany. Sarotra be mantsy le izy. Ka tsy hitako izay azo atao amin'izany dokotera. Tena mbola tsy vonona ny amin'izany ny saiko fa tena azafady. Eny nefa eritrerety ihany aloha dokotera. Oryvatsy ary toa efa manao raharaha be mihitsy ianao zany. Zany eo efa salama fa aneny zao noatra ny tsy metimety ao. Fa maninona neny ake manavy angamba izy io. Efa nijereko teo ihany fa ohatra mafanafana dia meko fanafody. Aleo tonga dia jery sy karakara azy ary zay. Aloha jerevako nefa sao dia maninona. Tena ohatra mivoadona mihitsy moralina Luka. Eny tena enjana kosa aloha reny olana fanesesy ireny.
sady tsy dia mandeha mivavaka intsony izy. Amin'izao koa dia mamaly any dokotera Justin amin'izay zavatra mba hiangaviany. Aiza re reny fahafapo nataony taloha reny e, tena niovy Luka. ohatra tena manavy ianao ry neny tena ambony be mihitsy zany hafananao zany ndraso reto aloha misy fanafody tonga dia hohaninao zao reto Luka, mila anao angeo aho ny dokotera Justin. Mitelefônina ty foana izy fa maninona ianao tsy mety mihaona amin'ny mihitsy e. Efa fantatro ny zavatra itadiavany ary neny efa miresaka an'izany foana zay fa mivaly teny efa nyteneniko anazy ange tonga dia tsy fa zaho tsy mahavita. Luka, dinio ihany tokoa aloha izay zavatra mba asainy ataonao e. Efa betsaka ange ny so nataon'io dokotera Justin eo antsika e. Dia tokony mba hanaiky an'izay zavatra hangaviany ianao. Ka mbola tsy vonina ny amin'izany za ry vatsy rehefa tsy vonina zay nge na zavatra atao raha tsisy mety daholo e. Fa raha oviana moa zany ianao vao vonina ry Luka. Tena matahotra zao fivavahana zao mihitsy aho ka. Aiza ka tsy mivavaka intsony. Malaina mitsabo. Aza manao izay makarary fo amin'izany aloha ianao ry neny aza makaretim-po amin'izany mihitsy. Zao ianao aloha nitsaboana dia atao izay ahasalamanao. Tena gaga aminao ary Luka. Andao aloha sakafo daholo fa efa vonina ato ny sakafo e. Manahoana ianao dokotera Justin? Misy ranto. Manahoana ianao? Fa misy inona misy ranto? Tsy izany dokotera fa tonga aty aminao tokoa fa teraka ilay vadiko. Teraka soamantsara? Ie. Natao césarienne izy fa ary araka ny efa lazainay anao hoe hita tamin'ny alalan'ny echo fa miraikitra izy ireo dia miraikitra tokoa ny kibon'izy rola zany e. Kambana rola? Ie, tena kambana rola dokotera. Dia salama tsara? Salama tsara aloha izy zao e. Fa le profesora nandidy anazy zao no ohatrany milaza fa 20 andro ihany no andro voafetra hoe ahaveloman'izy rola reo raha ohatra ka tsy voadidy alohan'izay zareo. Zany very andriamatoa ranto? Eny dokotera. Ka araka ireny teniko taminao ireny ange andriamatoa ranto dia mandatsy mety anao an'ilay izy dokotera Luka e. Fa maninona e? Efa misy vola azo anaovana azy nge ao e. Raha izay no mety hoe mampanahy azy. Tsy resaka vola mihitsy ilay izy andriamatoa ranto Fa inona e? Nandalo sedra maro teo amin'ny fiainany tato ato dokotera io dia kivy izy. Sedra? Ie, sedra. Tena mampalahelo tokoa aloha izany e. Ny hafa voavontsy fa ny antena tsy tafita e. Fa efa afrina moa izay no naterahan'ilay vadinao teo? Efa herinandro izay. Izany hoe 13 andro eo izany sisa no ahavelomany raha tsy voadidy tafasaraka izy rola. Izany mihitsy dokotera. Ie, satria ngamba efa maniry ireo lalan-drà dia itombo koa ireo ataova ao anatiny dia mety hikomina ka tsy azo sarahana intsony. Izay tokoa anga fa ozy izy le profesora hoe 20 andro mifetra. Le vavy kely 7 taona zokin'izy rola koa tsy ohatrany miombo ny aretiny. Le lazaiko anao hoe sembana koa e. Tena mafy ny mahazo anay mivady dokotera. Tena marina e. Eny e, zao hoe hozahako aloha ny fahasalaman'ilay vavy kely dia avy eo izay sy madamo roa vadinao any amin'ny tranon'ny dokotera Luka. Fa ilazao ny vadinao izay angamba aloha no atao. Eny ary dokotera Justin. Tena misaotra betsaka anao e. Alanena no ataontsika e. Fa enga anie ka anaiko dokotera Luka. Fa andeha aloha alaivo ilay vavy matoa anao zahako. Eny ary tompoko.
dia zay no nyresahan'ny dokotera Justin tamiko teo rova. Ay, misaotra azy izany fa aleo ahezaka nitsangana dia ho any aminazy ary hivavaka mafy sika mba hanaiky izay dokotera izay. Mialaly maso ihany nge fahitako anao izany rineny e. Sy reradreraka fotsiny aky a. Mitovy tsy misy hafa amin'izany le nahazo amin'ny marika. Asa raha tadidinao. Sorony dia tokony hojerena ihany fa so dia mivadika zavatra hafa eo io. Ohatra hoe lasa fièvre jaune na tsy haiko. Tsy maninona io sy a. Eny ariko. dia inona masaka konkononareo mianakato e. Ay, manaitra koa ianao. Inona moa no masaka eo fa vao mikarakara e. Ary neny moa fa efa mba nanahony a? Efa mba eo ihany re. Eo ahoana aloha zany fa tsy azoko e. Fa mahereza misakafo eny rineny a. Ina zao mba tianao hoanina amin'izao? Efa nasaiko nanaova mivatsirona koa re a. Tsara kosa zany rehefa mahazo tomana ny eniko. Misy olona mandondony izany. Aleo fa jereko e. Docteur Justin, manahoana ianao? Manahoana ianao madame Vatsy? Manahoana nareo tompoko? Manahoana nareo e? Mandroso? Misaotra betsaka. Misy vahiny tsika eo. Manahoana ianao madame Iaina? Tsaratsara ihany rehefa misaotra e. Dokotera Luka salama ary se? Ay ve dokotera ihany e, salama tsara ka. Mipetrapetra daholo re. Ie, misaotra tompoko. Mipetrahony rova. Petraky a. Ary tsy salama nga madame Iaina izany e. Ie, ohatrany tsy dia metimety mihitsy izy io ka. Ohatrany mihosa zany foana izy ko. Fa mety hoentiko any am-piasana angamba izy loha raha pisy dia ho tsaboana any dia any jerevany e. Fa ina aloha vaovao anse e. Dia miala tsiny indrindra aloha tonga manako tabanareo aty atokantrano aty fa. Tsisy tsiny re izany dokotera. Tsy misy olana reny amin'izany ary dokotera Justin. Zahay aiza miala tsiny tsy namaly ny antsonao. Anaovy dite aloha reto vahiny reto ry Vatsy a. Sa misotro kafe? Tena aoka izao rehefa aza misahinana ary madame Vatsy a. Ny tsy sotro tokoa ve ianao e? Tena aoka ry zareo a. Fa za saika hitady amin'ny dokotera Luka fotsiny mba hahatongavanay aty. Eka ina ary zany no tena tondehanareo e. Nitonan'izy mivady reto a dokotera Luka. Monsieur Ranto sy madame Rova. Reo le mpivadiny lazaiko anao hoe manan'olana e. Ie, dia faly mahafantatra anao zany zay dokotera. Za kotoraka izany ry izy mivady a. Ieny tompoko. Ka ho hitao ry ny teninareo e. Ie, enina hiatraizatraiza tokoa hoe momba anao sy ny fahaizanao i dokotera Luka. Dia tonga mba hiangavy sy lelam-paladianao re zay mba hamonjy an'izy mirahalahy kely zanakay e. Eny dokotera, vao herinandro izay no nahaterahako. Dia nididina ary mbola any amin'ny hopitaly ny zanako. Kamba namantsy ry zareo e. Dia miraikitra ny kibony. Raha vao tsy voadedy tafasaraka tao anatin'ny 20 andro izany hoe nanomboka tamin'ny nahaterahany ireo zazy ireo dia tena tsy ho velona tsony mihitsy ka mila fandidiana maika re zany izy raha izany noho izy e. Ie, dia le zanakay vavy matoa 7 taona izay koa zokin'izy roa ireo efa sembana. Mila fandidiana ihany koa e. Ato nanaovana an'izay. Ie, narary izy teo amin'ny 5 taonany e. Ary lasa nalemy. Atosika amin'ireny seza roulante ireny izy zany e. Sady lasa tsy dia mahay miteny loatra fa mibadabada. Ohatrany hoe miraikitra be mihitsy zany lelany raha izany no tena filaza azy e. Fa maninona nefa zany tonga dia nididiana tamin'ny 5 taonany izy e. Maninona ny andrasana ela be ohatrao vao atao le izy? Ka tsy ampy ireny volanay dokotera tamin'izany a. Fanafody foana nomena azy. Tena milalao aretina mihitsy ianareo zany e. Nivarotra ny lova tany ambanivohitra izay. Izany hoe ny lovanay mivady zany. Nangataka tamin'ireo malala-tanana koa. Niasa andro aman'alina mihitsy vao nahangona ny vola ilaina amin'izany rehetrarehetra izany. Saingy ianao sisa no farafanantenana hoe hamonjy an'zareo zany e. Izany tokoa re dokotera.
mba miangavy re milela-paladia mba vonjeo ny zanako. Ie, ho fanampan'izay voalazan'izy mifatsy zay dokotera dia mamela ahy ianao hanazava kely ny fanazavako. Efa tiamiko mantsy ny dosehany. Avitra tokoa reo kamandreo raha voadidy alohan'izay 20 andro izay. Zany hoe 13 andro zany sisa satria mbola tsisy ifandraisany ny tovany. Fa tsy mbola mitombo mantsy le izy fa mbola azo tsaboana tsara. Le zokony ray any amin'ny lohany angamba mahatonga an'le paralysé sy mahatonga azy mitady moana. Reto le dossier docteur Lika. Ohaty hoe jereko. Ka asa re izay teninao dokotera fa tsy hitanay intsony mihitsy izay lazaina. Eny fa hatreto aloha zareo tena mbola tsy afaka milaza na inona aminareo mihitsy intervention tsy mora mantsy zany zavatra zany, tena mila fandiniana lalina be. Eny fa mandalana aminareo mivady ary za rehefa milamina le izy. Ie dia misaotra anao dokotera, tena misaotra betsaka anao indrindra re tompoko. Tsisy isaorana reny amin'izany Ka aleo ary ngamba ny angatadalana amin'izay zay aloha amonjy an'ireo zanakay marary ireo. Eny ary fa dia tonga basoanareo Veloma anao dokotera, veloma daholo tompoko. Dia efa izay eninareo izay ny teny dokotera Lika ry izy mivady fa mino angambany fa mba mety handinika ny kama misy an'ireo zanakareo reo izy. Ohatra ny tena kely ny finoko asa re dokotera Justin marina. Aza kivy ry monsieur Ranto aza kivy Misaotra dokotera, misaotra ihany Eka mimana ianao ry nefa hiaraka aminay mivady andeha hiasa ho tsaboana koa mantsy ianao. Tsy ho ataoko ambany zavatra tsony ny atao trano ry nefa tena efa be izay zavatra anseho zay Ianao anie tsy manao ambany zavatra akory fa rehefa reny moa voasoratra dia tsy maintsy tanteraka na mitsapa azy ianao. Eny marina aloha zay nefa na zany aza ry neny tokony miala nenina foana. Avelao any zany zavatra efa lasa zany. Fa zao aloha ny tiako tenenina aminao mampalahelo be ho ary ny tsorovan'ny vady fa avinjeo ny zanany. Ianao aloha ry neny vao ny hafa. Ianao nge ny reniko nahitako masoandro Tena tsy ho voahodiko mihitsy angamba ny lohan'ny liko ity ka kivy Tena misy manindrona be ke ato amin'ny tratrako ato sady ohatra nireraka sy fanina zany. Ka tsy ileo tonga dia ampazahoana fandriana aloha ianao mandra-piverina lioka raha izany. Zay mihitsy ngamba aloha. Sady ohatra ny sepitsepitra ny ianao zany ry neny Eny kia teo aloha amin'ny alina foana ny sepitra fa ty androany ity vao sendra toandroko. Nefa nie tsy niteny an'izany taminay ianao ry neny hatramin'izay ka adiniko angamba Tena marary ny ena ry vatsy reto daholo ny analizy nataoko teo dia ity ny diagnostika. Fatigue générale, gros cœur. Fa izy nge hono efa hatry ny ela ny sepitra fa ohatrany hoe amin'ny alina dia izay ny tsy nitenenany tamintsika dia io izao vao mihetsika be io ko. Andriamanitro neny tena tsy salama ianao zany sofa netiko aty ampiasana ianao fa raha tsy zany loza raha tao an-trano rery ho tsaboko farazay tratry ny heriko ianao ry neny aleo ianao aloha tsondroboko amin'ity intraveneuse ity. Luka ahoana ry neny efa mitaky ihany koa any eo amin'ny fahalehibiazany mitaky ny arerahana hatramin'izay. Mahadikisa ianao ry nefa tsy maintsy hiezaka anao izay tratry ny heriko hitsabo anao Eny araka ny teniko taminao matetika hoe kristianina ho atsika. Efa nitezaka tamin'izany ianareo zanako. Andriamanitra re mahalala ny ataony amintsika. Misy zava-dehibe angatahako aminao izay rery Luka. Fa inona zany ry neny Miangavy ianao anaka. Tsabo izy dia lidaza anankiray sy rova. Mampalahelo any eo amin'ny toerana misy azy. Meo toky izy fa ho ataonao zany. Neny ianao aloha vao ny hafa
ianao nge hoareniko nahitako masoandro ka tsy ataoko ambany zavatra zany mihitsy. Talao aminao ry ataovy mifandidiana azy ireo avotony ainy. Neny ohatra ny miesepitra indray ianao zany aza miteny tsony loka jereo fa tena reraka be sy antsara kely zany ianao. Luka, ataovy re zay fa vitanao io vitanao io dia eto foana hanampy anao arak'izay tratrako mihitsy. Eny ary neny sy vatsy sarotra lizy sady efa very finoana fahasahiranana nge vao mahavita an'izany nefa mametoky anareo fa tsy maintsy ho vitaiko izay. Misaotra Luka, izay vao miverina ilay zanako fahiny efa saika kivy ka tsy aleo amin'izay ve antsoina docteur Justin tenenina hoe efa nanaiky ianao e. Aleo ary fa ho atsoko izy aleo tsoko amin'ny telefônina vetivety. Dia izay mahazo anena ry docteur Justin reto daholo mivalin'ny analizy. Ary tena reraka sady mangana be tokoa izy zany Ie, efa nomeko tsindrona ary izy teoko fa leo aloha za ndray azy dia mianaka amin'izay ary ao marosona reo Ihany dokotera, misaotra tompoko. Zay zany asa raha mazava aminao tsara zay monsieur Ranto Ie, mazava dokotera, mazava tsara ka. Ie, averiko tsara ihany ireo samy fandidiana izy telo damantsy zao efa nijereko matsy izy teo dia raha pitso maraina no ataony fandidiana ka izy roa lakambana aloha no ataoko voalohany dia ilay vavikely no atao farany. Ie, ka dia misaotra betsaka indrindra dokotera, tena misaotra indrindra nanaiky hanampy anay fa ampiasao aloha reto fanafody reto androany mihinana azy telo da dia mihina fa mazava aminareo tsara fomba fampiasana an'ireny tandremo sao dia misy mifangaro fa tonga dia loza be. Ie, mazava zay dokotera. Dia zao raha pitso maraina zany zareo tsy homena tsony na izy roa lahy kely na le vavy kely fa tonga dia eto aty fotsiny izy dia miandra anareo eto za amin'ny fitora sasa maraina zay fa afaka mandeha ianao Iena ary dokotera, mandram-piona dia mbola mamerina ny fisaorana anao tompoko. Tsisy isaorana reny amin'izany Luka, vita ve ny nataonao? Ie, fa misy ilainao ananga tsy izany dokotera Luka fa misy inona docteur Justin? Tsy mahatsiaro tena ny reninao. Maninona tsara hoe? Nafindra any amin'ny soins intensifs izy zao. Andriamanitra andao jerena aingana. Neny tsy tena mitempo miadana be farak'izay miadana ane zany fonao zany neny Luka, aza mbola kivy ohatry ny olo ianao fa mbola mitsapitsika. Tia antany tena ary vatsy hoe fa maninona loatra dia ohatr' izao daholo manjono mpianakaviako maninona ny ohatr' izao ny fiainako Docteur Luka, mahereza re eto foana hanoana anse sady solon-dralahako se no tena namana. Tena mahafy amiko loatra zao fitsapana atao amiko zao dokotera. Eny azakivy aloha se fa misaotra betsaka anao dokotera Justin. So tokoa aloha fa teo ianao ry vatsy raha tsy izany tena tsy zakako ny mandinika an'izao zavatra iainantsika zao. Courage malala, eto foana zahay indrindra fa zavadinao. Eny ary vatsy sambatra be za manana anao makahirana eto anilako foana. Neny ho tanterahako ny fangatahanao efa andidy azy telo da ary koa anaiky izay lahatra mety isy eo satria izay tokoa ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy maintsy hatrehana na dia mafy aza. Eka nampiasanareo mivady aloha za alohan'ny andirina azy bloky. Eny dokotera? Ie, fa miangavy anareo aloha za mba hivavaka tsara mandritra ny fotoana isako
Ivavaka? fa nga ianao dokotera mino an'Andriamanitra a? ohatra fa olona tsy mpino an'Andriamanitra nga fahitanareo anay e. Aoko fantatrareo an-tsaina tsara fa za dia fitaovana fotsiny fa Andriamanitra manao ny asa rehetrarehetra. Tena tsy napoziko dokotera a, tena marina e. Satria nahoana ka ka tsy zany mantsy fa ny olona siantifika be ohatra anareo mantsy matetika tsy mino an'izany Andriamanitra izany mihitsy fa miakina amin'ny fahalalanareo. Siansa aloha ny azy vo Andriamanitra e, izay matetika ny anareo. Zao no ambarako anareo Andriamanitra ny siantifika faratapony voalohany indrindra, ankoatra ny fahamasinana sy ny fahamarinany dia izy ny tompon'izany voalohany. Fa ahoana dokotera? Raha tsy siantifika ny Andriamanitra tsy nahaforona ny olombelona sy ny tova rehetra ao anatiny e. Hatramin'ny fo, ny atidoha, lalan-drà madinika sy ny rehetrarehetra e. Mangony fotsiny moa fiasan'ireo rehetrarehetra ao anatin'ny vatan'ny olombelona. Izay dokotera nge mbola mianatra mataona vao mahavita an'izany e. Fa Andriamanitra dia afaka mahay zavatra rehetrarehetra. Izy ny nahary antsika ary izy koa ny naha olona antsika ohatr'izao. Dikan'izany izy nge zany ny tena siantifika fa izay fitaovana fotsiny. Ay fare. Ie, zany teniko anareo zany. Tena mahavariana sy mahalasa saina izany resaka ao izany dokotera. Fa nga moa zany nareo reto tsy mba zatra mivavaka ka. Tsy zany fa mandeha fotoana fa zao e. Nandalo fotoan-tsarotra maro za teo. Tena hoe voatonany zavatra maro za teo amin'ny fiainako teo e. Ary tena kivy mihitsy. Saingy rehefa mivavaka dia tafajoro foana ary tena niorina tamin'ny finoana e. Anarana izany tsy fahatoka isa-tena zany amin'izy telo dara izy zay fa hiditra dia aza mitsahatra mivavaka nareo. Ie, Andriamanitra ombanao dokotera. Ampioria Andriamanitra mba tsy ho latsaka eto an-tanako ny an'ireto zaza ho tsaboako reto. Amen. Ranto efa amin'iraika amby folana izy izao e, tena mitaintaina be Rova, mivavaka ao nasain'ny dokotera ataontsika sy ianao. Finoana sy fahatokisana an'Andriamanitra izany no tena ilainy e. Tompo, mba vonjeo ny zanako raha sitraka ao. Amen. Vita ihany lizy rovatsy vita. Misaotra anao Andriamanitra fa afitra daholo ny an'izy telo da. Luka, tena faly be tafita izy telo da. Naomby ny asa. Ie, atany 5 mahery nahareta amin'ny fandidiana. Nanomboka tamin'ny 8 maraina ka zao lizy vao vitako. Asa re izay ho afaliana izy mivady Ie, ka andao ampandriana zareo ary fa vita le izy. gaga aminao daholo ny mpitsabo rehetra sy ny olona ato ry Luka. Jereo fa mijerijery pianao daholo ry zareo. Tena tia akaina be rera amin'ny braoko ary vatsy tena reraka be zany. Mandana ary aloha makaina kely dia ndana aloha jereo ny eny. Tena honenan'ny Luka ary vatsy fa tsy hitako izay atao Na za koa aza tena malahelo azy. Eritrereto hoe efa herinandro izay nijanonany tato amin'ny hopitaly fa tsisy fiovana mihitsy. Sady miombo aza ny aretiny reniny. Tsoriko aminao aloha fa tena tsy misy fanantenana intsony aminy. Jereo ange ny fitepony fony dia efa reo apara ireo sisa no mba mitazona ny ainy. Nefa Luka aza mbola tena manantena foana hoe ho sitrana ny reniny. Ndry malaza eran-tany ny anarany nefa mampalahelo koa ny tantarany. Dokotera Luka, fantatro tsara ve mahazo ny reninao? Ie, fantatro tsara dokotera Justin. Tokony soronareo apara ireo fa mijaly eo fotsiny neny. 12 andro raha izy nefa niaina ohatran'izao foana. Tena mampalahelo any reniko ry dokotera, nefa tsy hitako izay atao. Lanaika. Luka, tsika tsy maintsy mionona. Tadidio ny tenin'ny reninao hoe tsy maintsy manaiky ny zava-misy sika. Dokotera ianao mahafantatra tsara an'izany.
indrisyrny malala dia izao tokoa moa zany avelanao reryndray zany izay isovatsy atsoatsy dia onjoonjana samy rehetra sisy amin'ny fiainana zoky efa lasa zanako tsy azo dia ianao koa mbola ho lasa eny tsy maintsy manaiky arina eny dokotera Justin mandehananao manala andreo aparareo fa tsy vitako ny anala andreo amin'ny eny tena tsy vitako andeontsika sy ianao dokotera ny anala azy a jereo ty izy efa trotraky ny ady tena mafy ny mahazo any Lioka tia ny loatra mantsy io reniny io naditro Lioka taloha fa nanenina izy dia mivavaka ndraiky po tamin'ny reniny sy tamiko izy ianao no anatsoaka azy aleo ianao no manatsoaka azy dokotera velomana eny a dia mandriam-piatanana ianao oay andraso hoe fa misy inona dokotera jereo ny ty écran ty jereo tsara ary toa miverina amin'ny tempo normal fo ie andraso tsara hoe esoriko reto tena miaina mihitsy ka miaina izy ry madamy vatsy velony madamy miaina tena tsy mampino andeha tsy hoe dokotera Lioka aloha neny teo velona indray ny eny velona izy dokotera nanomboka ny tempondray fony raha iny zanatsoaka amin'ny fil iny tena misaotra anao ry Andriamanitra misaotra anao ry velona indray ndreniko ray zany hafaliako tena tsy mbola anjalany eny no faty faly be tena fahagagany ty mbola eo izy mbola hifanatitra amintsika eny tokoa akiry vatsy tena mahagaga amin'ny fahaizan'Andriamanitra tena faly be loatra ary zareo nazako aza ne faly tena tsy mampino reny zavatra nitranga rehetrareny raka izy nitsangana tamin'ny matiny eny mbola tsy anjarako tadiavinareo tsy ahita nyreto zavokelyko kambana mianada sady mafatifaty reto ve tena mbola manana didy amin'ireo ianao ry neny fa nahazany azy aloha ny eny tena tsy azo rerahana be tsony ianao tsy mahazo manao reraka be tsony sao dia miverina marary eo indray tena marina mihitsy izany teny Lioka izany fa hafa ihany ianao ry neny hafa anao hoe mbola eo miverina amin'ny laoniny ihany ny fiainantsika mianakavy kely fianakaviana mirahina sy mifankaty ary mivavaka eny fa na dia izany azangeriny eny tena mafy angery ny fitsapahana reny tena mafy zany raha samy mafy tena hoe fitsapahana mamahivaina fa misaotra an'Andriamanitra fa mba afaka ihantsika natolotry ny 11 du paradis groupe ho anao teo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe fitsapahana tantara nosoratan'ny Razanabary Ivangy Lalao Joséphine sy Ivangy Nirina Francia Novelum Landry Steven Sedra Tovo Fy niaraka tamin'izany Seheno Fity ary Aina nandray feo sy nanatotosa Tovo Andriambololona Studio ny Prod fotoana ny tantara eto amin'ny RTA